Alléluia. Amin'ny fifiana lehibe iray lasana vaovao amintsika amin'izao fotoana izao faly indray amin'ny amin'ny androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambina izay rahano amin'ny farana andramo izao ny akiradio ny akimedia ary ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambina sy ny groupe izay maharesy dia tonona amin'ny fiadanan'ny tompo. Alléluia. Dia faly tsy mahita anao eto indray tafavory eto indray amin'ity androany ity ifampahery ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambinana izay arahantsika eo amin'ny adindray sasany latsaka kely eo ny rahantsika eto androany ivavakintsika ienohirintsika ieno torotentsika ieno famelabelanantsika dia mbola ienohitsika ivavakintsika amin'ity androany ity za matoky fa ahery ianao miala eto. Halleloia. Ary raha androany ianao vao tonga eto dia tonga soa ianao dia matoky fa ampairanao zao fandarana zao matoky fa ninona zavatra mety lalovanao amin'izao fotoana zao dia matoky fa eto aloha mety raha mitovy lera aminay ianao mino fa rehefa vita ity dia andeha atory amin'izay tsika dia mba tenin'Andriamanitra zany no enonao voalohany efa koa misy tahaka ny any Chine sy any États-Unis any États-Unis mbola atoandro fa ny any Chine zao ry anabavy Angela zao efa hifoha dia tamakivaky tontolo andro mahafinaritra indray ianareo 26 juillet efa 26 décembre ny aminazy zao aty amintsika 25 vao aingana ny endry anabavy Marie-Jo mbola rariva izy vao alina be izy vao tonga ny 26 indray dia eo tahian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra mahita hatramin'ny farany raha tonga eto ianao androany tsy kisendra siny ilay tongavanao eto fa misy raha ny lany tompo anao tahiny tompo anabavy Rodine Marie izy niditra voalohany teto Berthe Savay, Erika Raka, Mama Valtina, Marie-Jo, Marie Valentine, Angela Io, Tahir Mario, Rolie Anis, Emi Manambotso, Olga Raja Mandimby, Eliana Miarniena, Yainy anabavy Yainy io Yama, Rodine, Olga Ranourso, Rasolo Armalala, Virginie, Nicole, tahiny Jesosy Andony Irina, isika rehetrarehetra izay tratrantsika eto felana rakoto zao ihany zao, Lala Selina, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra dia marita hatramin'ny farany zay no afatra aminareo marita hatramin'ny farany fa raha ety am-voalohany fotsiny nareo dia mety tsy tsara nareo maharitra hatramin'ny farany Rina Adina, Tojo Mikael, Maeva arapaiko daholo izay mbola tratrantsika eto dia mahery zary tsika rehetrarehetra andaorantsika aloha mialohan'ny zavatra rehetra aloha hoentsika mivavaka izao fandaran'ny zao andao mpandrosotsika ny anabavitsika Angela avy any Chine izy no hivavaka ho an'izao fanombohana zao dia ao aorianan'izay dia hitondra tenin'Andriamanitra eto anabavy Yaina avy eto Frantsa dia avy eo amilapilatra ny tenako dia hivavaka ho an'ny firenena nabavy Rodine avy any Koweït tahiny tompo ary ranabavy Angela avy any Chine tahiny Jesosy ianao anao fitenenana. Tahiny tompo tsika rehetra, tahiny tompo pasteur. Iara hivavaka sika hoentina nombana izao fandaharam-potoana izao. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra sy any an-danitro. Mbola faly misaotra anao indray izahay nanomezanao anay izao tombonandro izao. Tombonandro no famindramponao Jesosy. Mbola velasoma tsara izahay tratran'izao andro anio izao. Dera sy lazanao tolotra ianao Jesosy. Ny azan'ny fitiavanao lehibe tsy manapataperan'izany. Ka na vondronao eto izahay tsirairay avy hidera sy ankalaza ny aranao. Indrindra fa iain'ny teninao izay mitondra fahasalamana hery sy tanjaka koa ho anay tsirairay avy reto. Ny fanahinao masina tompo no hiasa tanteraka anatinay tsirairay avy hanazava sy hanelony sainay indrindra ampiteny ireto mpanomponao izay zara ny teninao sy hitondra ny hafatra aminao izany. Raha ny zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao fonanay aminao izany Jesosy fa ianao ilay Andriamanitra ray mpamindra fo masina sy be fitiavana. Miasa mahery aminay ianao amin'ity anio ity Jesosy ka tsy ho toy ny diranay teto ny voanay fa samy ahery daholo izahay reto miaraka amin'ilay fanahinao mahery izay mitondra hery tanteraka aminay tsirairay avy. Misaotra tompo amen. Alléluia. Misaotra betsaka ny anabavitsika Angela fandraisany anjara voalohany nataony teto izany dia ho tahian'Andriamanitra ane ianao sy ny ankonanao
any an-tany lavitrany. Alleloia. Andao alohantsika anao hira anankiray a hira ray mahafinaritra izy ity a de ataontsika anao hoe Jesosy no anjara soa zay mahafa-po tokoa nanako ako izy ity tamin'ny pasika lasa teo a de andaoko antsika mbority anao le Jesosy a tena anjaranay ianao a. Alleloia. Tianay ianao a. Raha manana ny zavatra rehetra ny olona ray fa Jesosy fotsiny tsy eo aminy de tsy manana ninina izy ary raha ianao tsy manana ninina androany. Sarangoty Jesosy, sambory Jesosy de tena ianao anjarako ianao a, anjara lovako sy kapokako Davida fa manana ny zavatra rehetra ianao satria le mpanao ny zavatra rehetra miara-mandeha aminao, le mamorona ny tsy misy a, le mampahita ny tsy fahita am'le lafiny tsara, le mahay manisy lalany amin'ny tany efitra, manoritra lalany amin'ny tany ay a, anokatra lalany eo amin'ny tsisy lalana intsony a, de amoa varavarana tsy nety ny sokatra intsony amin'ny fiainanao ane a. Jesosy ndeha ataontsika zany izy mahafinaritra be a. Jesosy no anjara soa. Halleluia. Amen. Hoanina zay tsika ian'ny ten'Andriamanitra ny makomantsika amin'ny baiboly a fa ian'ny ten'Andriamanitra tsika orina zay.
Alléluia. Mandrakizay dory. Alléluia. Atsika Jesosy. Alléluia. Andao tsika eno tena tsika dia tena mazeroantsika moa dia rahantsika mianabavitsika aina avy eto Frantsa izy mitondra ten'Andriamanitra androany a. Dia andao ary to dia ampandrosoantsika izy. Mino aho fa efa nivonina ianao tamin'ny baiboly a. Raha misy mbola tsy narabaiko teto dia arabaiko eto izy ankehitriny a. Nefa ohatran'ny efa voarabako daholo angamba dia raha tsy hoe nisy anga tao ambonimbony tao a. Alléluia. Andonirina Suzel dia Thierry Ralbenja zay zao mbola tsy hitako teo a. Na Ira Keron mbola tsy niteneniko teo koa zany a. Dia tahiny Jesosy a isika rehetrarehetra. Eny ten'Andriamanitra ary tsika ampandrosoantsika ary ny anabavitsika aina. Izy nitondratsika ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity. Anao ny fitenenana aina tahiny tompo ianao. Alléluia. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo tsika mianakavy a dia faly miarahaba tsika tsiray avy izay tonga eto indray amin'izao fotoana izao a. Dia faly be zary avana raisana ten'Andriamanitra amintsika amin'ity alina ity ary tena raisiko fahasoavana lehibe ho anazy zany. Tena fifaliana lehibe ho anazy zany efa mizara ten'Andriamanitra amintsika izany androany. Dia ny Andriamanitra vakitsika androany dia hitantsika ao amin'ny Matio. Ary ity ten'Andriamanitra vakiana amintsika androany ity dia ten'Andriamanitra tena faheninao matetika isan'andro. Tena faheninao eto foana raha efa zatra eto ianao. Raha androany ianao vao eto dia manasa anao hiaino hatramin'ny farany. Ary mety hiteny angamba ianao hoe fa maninona no izany foana no toriana eto? Fa maninona no tsisy zavatra ankoatr'izay hoe ny ten'Andriamanitra eo ange be dia be fa maninona raha mba zavatra hafa? Fa za ry havana androany tsy manako lazaina aminao afa-tsy ity teny ity a. Dia ao amin'ny Matio toko 4:20 andininy 4:20. Matio toko 4:20 andininy 4:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga dia ny soramandry nefa diso fantatsika loatra manao hoe ny nanambaran'i Jesosy ny andravana ny Jerosalema sy ny hiaviany indray. Alleluia. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiaviany zanak'olona. Amen. Miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiaviany zanak'olona. Amen. Riavana tena hoe leo ianao angamba mahaino an'izany teny izany isan'andro fa ny anandro ay riavana. Izany teny izany mety mitorinanao fako omaly amin'ny herinandro tamin'ny 2 volana fa izao ny andro omaly riavana dia efa lasa. Ny zavatra omaly tamin'ny herinandro efa lasa. Fa ny andro androany dia andro vaovao be. Ary raha mbola miteny amintsika Andriamanitra amin'izany hoe miomana fa tsy fantatrareo izay hiaviany zanak'olona. Izy ity zanak'olona ity dia Jesosy, ny fiaviany Jesosy. Toriana amintsika eto isan'andro izany ry havana izany fiaviany Jesosy fampakaram-bady, fanamasinana tena. Satria ry havana dia tsy zavatra lehibe, tsy zavatra tokony hahavelomantsika ry havana amin'izao fotoana izao, tsy zavatra tokony hoe hampirorosainantsika, tsy zavatra tokony hahavarianantsika intsony ry havana amin'izao fotoana izao fa tokony hiandra n'izany fiaviany Jesosy izany ny kristianina rehetra ary na tsy ny kristianina fa ny olona rehetra. Tokony tena hoe hiandrandra n'izany fotoana izany. Fantako ry havana fa amin'izao fotoana izao ianao mety manana olana ianao, mety marary ianao ve, mety misy olana tena hoe hozy izy ianao hoe za Jesosy tsy izany mihitsy ny ilaiko androany, tena tsy izany tory-tena ny ilaiko androany fa za androany mila fanasitranana, za androany mila vola noana, za androany mila asa fa tena very asa, za androany mila manao an'ity, mila mahazo an'ity sy ity mety zavatra tena endrasana amin'i Jesosy amin'izao fotoana izao ry havana. Teneniko fa izany zavatra izany ry havana dia zava-poana eritrereto fotsiny hoe sitrana ary ianao azao ny zavatra ilainao dia tonga Jesosy ka ianao mbola tsy nivonina kanefa ianao mbola tsy nanadio ny tenanao, ianao mbola tsy nandray an'i Jesosy akory arany fa azonao fotsiny izay zavatra mety nirianao teto amin'ity tany ity tadiovina dia vola afaka manome an'izany dia ho verimaina ianao ry havana raha azonao ny zavatra ny tany nefa ilay zavatra ngeza be tena hoe endrasantsika amin'izao fotoana izao no very. Fa ny ten'Andriamanitra koa nge ry havana dia miteny ao amin'ny ohabolana any misy ny teny hoe ny fahatahorana an'i Jehovah no ahazoana fiainana hozy izy.
izay manana izany dia tsy mba andry fotsy sady tsy hiaran-doza. Te azo fiainana ve ianao? Matahorana Andriamanitra. Te ho sambatra ve ianao? Matahorana Andriamanitra. Nisy zavatra kely hitako izay ry havana. Mety efa hitanao ty tantara kely izay. Sady fanoharana ilay izy fa tena hoe marina ary tena nahakasika anahy ilay izy. Mety efa hitanao tamin'ny internet, tany amin'ny YouTube tany angamba fa ho tantaraiko anao ety ihany ilay izy. Tantarana olana izay. Tantarana mpanankarena izay rangahy mpanankarena izay dia nanana zanaka lahy tokana izy. Tokana ihany ny zanany ary tena hoe feno ny trano, feno mpanankarena izy. Itony hoe zanany ito izany ny anovana azy. Fa indray andro maty io zanany io. Rehefa maty io zanany io dia nalahelo ilay rangahy. Nitarika aretina ho azy io izany ny afahany hoe maty koa ity rangahy. Dia efa teo ilay nahaparana azy dia nanohitra izy izany satria efa fantany hoe faly izy mety tsy ho avotra intsony izy. Dia nanoratra didy amin'izay izy ho an'ireo fananan'ireo izany hoe ho atao ahoana. Dia rehefa nanoratra izy dia soratany teo dia nisy nanana azy. Dia rehefa natao amin'izay izany ny vakiana amin'izay izany ilay zavatra nosoratany dia hoe ho amidy ny fananany. Ho amidy izany ilay fananan'ilay rangahy. Dia nanoratra ny zavatra nosoratany izany tao amin'ilay taratasy hoe ahoana ny fomba anaovana an'ilay varotra. Dia rehefa natao amin'izay ry havana ny vente amin'izay natao ohatran'ny hoe natao amin'izay ny laventen'ilay entana. Dia nisoratan'ilay rangahy antitra io tao izany hoe ny sarin'ny zanany aloha no amidy voalohany. Dia rehefa ny sarin'ny zanany ary no amidy voalohany ry havana dia aga ny olona hoe atao inona koa ity sary ity, zavatra tsy inona koa ny tombontsoanay amin'ity sary ity fa hiandry an'ilay manaraka ohatra mety hoe seza, mety hoe télé, mety hoe tsy fantatro. Dia izay ny olona vao hividy. Dia tsisy natao izany ny sangatana, tsisy nisafidy ilay sary. Fa nisy olona anankiray ry havana nandalo, nisy olona anankiray io fantatra. Ohatrany hoe mpanampy mpiasa tao amin'io rangahy io izany dia mba nalahelo an'ilay zanany izany izy hoe mba olona fantako ity zazy ity, nitaizako tato ity zazy ity, hitako isan'andro tato ity zazy ity dia nalahelo izy izany ry havana. Dia io rangahy io ry havana no hoe hividy an'ilay sary. Dia rehefa azony amin'izay ilay sary izany hoe ohatrany hoe cadre photo izany. Rehefa novidiany amin'izay ilay izy inona amin'izay izy nareo no soratra manaraka hoe inona indray no varotana manaraka dia soratra manaraka atao havana dia izay nahazo any sarin'ny zanako iny no ahazo an'ireto fananana rehetrarehetra reto. Dia teo vao taitra ilay rangahy ary tena faly ilay rangahy. Dia inona moa ry havana ny fanoharana? Teo ny olona rehetrarehetra vao tsisy nahateny, ny alamaina tsisy nahazo. Inona ny fanoharana azy kaizina amin'izany dia tahaka izany ry havana Jesosy. Jesosy ry havana efa nomen'Andriamanitra antsika mba ho fiainana ho antsika. Fa tsika variana mangataka zavatra hafa, tsika variana mangataka harena, variana mangataka zavatra mety ho lo, zavatra mety ho simba ihany tsika. Ny fanasitranana, ny harena, ny vady, ny trano, ny asa. Izany ry havana angatahantsika amin'Andriamanitra izany. Izany no mahavariana ny olona sasany izany. Fa tsy fantana ry havana. Fa ny fananantsika ny Jesosy azahoantsika an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Tiako tena aminao androany dia hoe safidio aloha Jesosy. Safidio aloha Jesosy ao aminy ry havana no misy ny zavatra rehetrarehetra. Za tsy miteny hoe tsy mahazo mangataka an'izany harena izany, tsy mahazo mangataka vady, tsy mahazo mangataka inona tsika. Mahazo tsika fa izao andao ataontsika priorité, andao ataontsika loha laharana eo amin'ny fiainantsika aloha Jesosy. Dia omenantsika manaraka ry havana ny zavatra irintsika. Za tena te hijoro vavolombelona amintsika. Fa hatr'izay nandraisako an'i Jesosy io, hatr'izay nanompoako an'Andriamanitra ry havana, hatr'izay nananako fahatahorana an'Andriamanitra izay ry havana, dia tena tsapako fa tena tsara foana ny fiainako ary tena tsy ny zavatra rehetra nangatahako ry havana no hoe azoko fa mihoatra an'izany ry havana nomen'Andriamanitra anahy. Dia tena amintsika hoe tsy mahafaty antoka ny manompo an'Andriamanitra. Ary kadô anao fotsiny izany ry havana fa tena hoe matahorana Andriamanitra. Andaontsika hivonina
fiainana isan'andro san'andro. Andeaontsika anompo an'Andriamanitra, andeaontsika handray an' Jesosy ho anao izay mbola tsy nandray anazy. Tsy hoe hoe tanora ianao dia hoe mbola nanana fotoana bebe ianao. Fa tena hoe tsy fantatra ariko ity tenany ty hoe miomana ianareo fa tsy fantatrareo Ary amin'ny ora tsy ampozonareo no havian'ny zanak'olona. Nataontsika ry havana dia miomana isan'andro, nataontsika dia mila mankatony tenin'Andriamanitra, mila manamasina ny tenantsika, mila manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mila manao izay azontsika atao Eny mbola misy fotoana izao. Ary rehefa ataontsika lohalaharana ry havana Andriamanitra, rehefa ataontsika lohalaharana ry havana, izany hoe fiainana mandrakizay izany, fankatsao aloha ny fanjakan'ny lanitra sy ny ten'Andriamanitra dia omena anareo zavatra rehetra anaraka antsika ho azy ry havana, ny fitahiana, ny fahasitranana, ny fahasalamana ho anao izany androany izay mitaraina lava hoe manana olana io, mitaraina lava hoe tsy miratra io ny masoandrom-piainanao dia tena toro-hevitra anao androany hoe mpanjino Andriamanitra, manarà ny didin'Andriamanitra, manarà ny dinan' Jesosy Kristy. Endaontsika hiandry ry havana fa omen'Andriamanitra antsika anie izay zavatra ilaintsika omen'Andriamanitra antsika anie izay zavatra mahasoa antsika Mety misy zavatra endrasanao tsy mety azonao tsy fa ianao mieritreritra fa hoe tsy mamaly anao Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa marifantatra fa mety tsy asoa anao zavatra io. Na hoe mety mbola any arindrina any fa mety mbola tsy vonona ianao ny handray ny zavatra io. Dia ny tena tsara indrindra ry havana dia izao, ndao tsy hanangi-po amin'izany tsika. Fa ndao tena hivonona fotsiny hoe hiandry an' Jesosy satria tsy fantatsika araka ny teniny teo izay haviany. Dia mety leo ianao maheno an'izany teny izany isan'andro isan'andro. Fa tena teny goavana ry havana izany ary teny mameno zavatra rehetrarehetra izany. Kristianitsika amin'izao vaninandro faran'izao tsy tokony ho variana ry havana satria tsika ry havana fa ratsy tena hoe meratsy ny zavatra ratsy ny voalazan'ny Baiboly ny sinina ahafantarantsika hoe ho avy Jesosy efa tonga daholo ny ry havana, ny fahavetavetana maro isan-karazany. Eny tsy any amin'izao tontolo izao ihany tany amin'ny hoe mpanao ratsy ihany fa eny fa na dia mpanompon'Andriamanitra heverintsika fa mpanompon'Andriamanitra ary ny ry havana dia ahitantsika an'izany dia mila mandinikantsika, mila misaintsika, mila mivonontsika, andaontsika hifo, andaontsika tsy atoritory ry havana. Azavana amin'ny toritenina hoe azo fitahiana, amin'ny toriteny mahafinaritra fotsiny hoe azo zavatra ianao izany. Andaontsika tena hiorina, andaontsika tena hiandry ny fiavian'i Jesosy. Fa tsy mahafaty antoka anao izany. Tena teneniko anao izany, tsy mahafaty antoka anao izany miandrandra ny fiavian'i Jesosy. Fa manome fiadanana ho anao, raha tena manome fifaliana isan'andro ry havana. Ny mety mandalo ny problème tsy maintsy mandalo, tsy maintsy misy foana izany. Fa ianao rehefa manana ilay hoe fanantena hoe ho avy Jesosy dia ohatran'ny misy masoandro miratra tampoka izany anatin'ny fonao. Tena misy fifaliana tampoka izany anatinao ry havana dia tezara aminao amin'izany hoe andao hiandry, andao hanana fanantenana, andao ho vonona isan'andro isan'andro fa tsy fantatsika izay havian'i Jesosy. Dia tsy teny fampitahorana izany ry havana fa tena hoe teny fampitandremana. Dia mino fa mety hankahery anao izany teny izany, mety nandrisika anao mbola nanolo tena misimisy kokoa. Dia mankasitraka anao, mankasitraka antsika rehetrarehetra izay naheno an'izany teny Andriamanitra izany dia samy hita ny tombo daholo. Aleluia. Aleluia. Soratsika ny anabavy ainy izany Aleluia. Tady tsy fampitahorana izany no fampitahorana kely ihany fampiomanana antsika hoe andaontsika tsy hanjeny ny andro lava ry havana malala fa Jesosy efa akaiky. Aleluia. Jesosy efa ho avy ry havana malala. Manino tsika manaiky hoe ampitandremina nefa tsy miomana. Andaontsika hiomana. Andaontsika hiomana fa efa akaiky Jesosy ary teneniny eto matetika tokoa izany tena matetika be satria efa tena akaiky be ary tsy olana mihitsy ny na isan'andro tsika hitory an'izany ary tsika eto miteny an'izany foana satria izao ny fotoana tokony hainoana an'izany. Raha ny 20 taona lasa mety tinoina ihany izany
mbola betsaka ny zavatra mety tsy nitranga tamin'izany fa zao toritsika zany satria ny antony a alleloia efa hitantsika rentsika rehefa mandinika ny ten'andriamanitsika fa efa kaiky jesosy alleloia ary zao koa ny zavatra tiako tenenanao iny anabavintsika ny toriny nareo nga manahita teo ana fahitanareo ny anabavy ihany mbola anatin'ny fahatanorana izy a tsara tare izy a sa ratsy tare fahitanareo anazy mana talenta izy a mahay mitendry gitara izy iny manana zavatra eo amin'ny fiainana izy a mianatra izy a sy ny sisa sy ny sisa no zavatra tiako atongavana am'izany ohatra ny olona iny olona efa antitra na ohatra hoe be dia be ny olona zany ohatra hoe tena tsy hitany mamiratra mihitsy ny fiainana ty de alao mivavaka misy zany a misy olona mieritreritra tsy ninona mirintsony ty fiainako ty de alao mivavaka ny atao iny anabavintsika iny a mbola anaty fahatandorana tanteraka mbola tsy ampy telopolo taona reny mbola ankizy reny raha eto amin'ny fiainana tsy hoe ankizy moa zany fa ao anatin'ny fahatandorana tanteraka mihitsy fina zavatra tiako atongavana mitory atsika an'izany izy misitona atsika rehetrarehetra zany aza hifidianana hoe za mbola tanora za mbola tena tsara tarehy be a za tena mbola miandry ana ny fiainako za tena mbola tena tsy misy oatra anahy fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah nge ry havana no ankalazainy no hoterainy fa fitaka ny atsarambika sy ny atsara tarehy ary tadidio fa ny toerana misy atsika tsy afaka hitazona atsika tsy enjera sanatria za mahafinaritra anay mahay nitory-tenin'olona ohatr' zany hoe na izy mitorelera de tafatsindron'le tenin'Andriamanitra izy a de voakasika ny fo de saika nitomany izy mitatory an'le teny satria manina satria iainany le izy ary mavesatra ao anatin'le afatra de tena tiany avoaka ny tiako lazaina anareo de zao aza variana ry havanao malala hoy zany hoe za mbola tanora impiro tanora za mbola ohatr' zao a hoy ny ten'Andriamanitra raha vaketsika io matitoko faefatra amby roapolo io de misy zavatra maromaro ampiomaniny Jesosy atsika fa raha mijeritsika amin'io andininy manomboka ianabavana moa ny faefatra amby folo teo am'le matitoko faefatra amby roapolo no tiako lazaina hoe tsika tsara tarehy daholo a tafinahitr' Andriamanitra daholo tsika rehetrrehetra fetiko ilazana anao zany le teo a so de variana anao etiko ilazana amitsika hoe mbola ankizy ao anatin'ny fahatandorana fa maniny mibanjina ny lanitra misy amitsika efa hita mihitsy ary efa rerareraky ny fiainana efa nahita be tamin'ny fiainana fa mbola tsy te halala an'izao any an-danitro zany fa mbola tsy manaiky ihany de mba mitodia am'izay raha nabavy sy raha malalako fa fotoana zao hoe ten'Andriamanitra hoe za zao a ataoko manomboka amin'ny andiny faharoa amby efapolo ary am'izany miambeny anareo fa tsy fantatrareo zay andro ivin'ny tomponareo areo ko fantatrareo zao fa raha fantatry ny tompotrano ny fiambenana amin'ny alina izay ny mpangalatra teo ny ambiny izy ka samela ny trano no tamina ko miomana ianareo a am'izay ora tsy ampozinareo no iavian'ny zanak'olona ho toy izy atsika rehefa aveo misy fanoharana mahafinaritra be marana antsika azy rehefa aveo hoy Jesosy hoe miambena ny atao hoe miambena de miambina misy zavatra embenana misy zavatra ho avy a de embenana rehefa ny ambany vohatra misy hoe mampilaza ny dahalo hoe ho avy de na ny olona mivonona hiady a na ny olona mivonona to de matory any an-tsaha miambina rehefa tsy miambina ny fananana de miambina ny aina miambina tsy variana tsy matoritory fa miambina alleloia de rehefa miambina tsy fantatrao mihitsy hoe am'firy nisy zavatra ho avy le zavatra ambenana am'firy ny tokony tsy atory aza manao ohatran'le zay toloha nana gardien zay zay moa zany mila gardien taloha satria ao tokotaninay feno zavatra pitsona petraka be de be kojakoja na fiarakodia ohatr' zany satria nanana garage tam'izany
fa tena jerena misy entana very foana isakala misy zavatra misy batery tsy hita misy zavatra madinidinika fitaovana isan-karazany memiena toerana ahoana ary zany nefa misy gardien ianao fa tsy hoe tsisy tena mifo amin'ny alina tedavo izay zary izy tsy hita nenoko misy olona miesona be mihitsy ka le tanàna eto am'izay ngeza be de ary amin'ny farany ambany misy garazy fandokoana de ao am'le garazy fandokoana ambadika izy misy efitra kely zay fasiana entana narahako le miesona aiza aloha zany misy feoana miesona narahako farany tonga tamy izy ao izy matory aika re gardien ty mitondra gaga be natondra izy nitondra kodoro nefa raha nefa elelany asa tao izy de nitondra kodoro sy ondana sy lambo nefa n'inona nefa anao gardien amin'ny alina no asany ngao ianao mitondra kodoro ngao ianao gardien mitondra kodoro sy ondana sy lambo zany tsy manana eritreritry ny ambiny zany ry havana aika nitondrany kodoro tsy hitako mihitsy nitondrany an'le izy lolo avy nitao tam'izay tsy tena mitondra kodoro izy avy any an-trano tena ozy hoe tena mbola tsy nahita ohatr'izany indray ahako hatram'izay fa tsy zany ny atao hoe miambina de nanontany anazy fa maninona moa ianao no matory ka rehefa ohatr'izao izy de asiako ao amin'ny adiny indray kely atoriko de mivoky an'ilay de ndray afaka adiny telo mba matory kely zany hoe fantatritsika hoa zany ny atonga valefagatra eo amin'ny adiny iray atorinao iny izy amin'io tsisy revay tsisy azy tsy haiko ahoana ny atsarovany hoe adiny iray zay de mifo zany angena tena mahavariny izy amin'io tsisy nininona hoe mba hoe telefonina manenina inona tsisy afaka adiny iray hono izy mifo za zany le tonga adiny iray mamoa azy foa zany isaky ny adiny iray mamoa anazy za zany ny revay any tam'izany ka tsy miambiny zany ny olona miambina tsy fantatrao mihitsy amin'ny fily no avy ny mpangalatra amfiry ny solo ndray moa le gardien de natao le anankiray indray ozy ianao eny amy sisiny zany ny tomobile sy ny sisa de eo ampivoatokotany apetrany hoe ny sezany de asiny jiro de eo izy mipetraka eo ampivoatrano eo ampivoatokotany taitra be ana hitanazy finao any ataonao eo jery manodidina azy izy zara miafina hoa ianao fa ianao eo anao de tifirin'ny olona ny filesiny de zay tsy miambina koa zany sady miafina ianao no mitily tadidio le toritentsika hoe mpitily samy tsisy zao zany fa eto de nitenen'i jesosy tsika mba hiambina fa tsy fantaritsika ny andro iavin'ny tompotrano tsy fantaritsika ny iavin'ny tomponareo jesosy de ho avy tahaka ny mpangalatra ka raha ny mpangalatra tsy mampitandrina tsy miteny de jesosy koa tena tsy teny ary tandremo fa ao anatin'ny fotoana ny mpangalatra de zao ny fanaony mpangalatra tsy mbola nafika anao tsy manao an'ilay hoe tsy maninona ilay hoe tsy ho avy eo mihitsy izy am'le mbola le amin'ny fito ariva mbola velon'iny daholo ny olona rehetra fa mpangalatra tsy maintsy tonga any amin'ny ray maraina efa nay tsenjery mantsy zany satria zay ngery avy na taloha mafimafy any ny risque zay raha tsy nivavaka fa ela ny maty fa ela ny maty satria eo atokotaninay de zay mivarotra tomobile de eo atokotaninay misy zavatra maro tena misy miperak'izay tany apasika fahetretinao zany hoe tonga de eo amin'ny tamboho tonga de jolay mitondra sabatra ampitahoriny izy tsy mbola mamono fa ampitahoriny daholo ny gardien tsisy tamana ny gardien fa tonga de ijorony eo ambonin'ny tamboho eo de ampitahoriny de miala ny gardien ny ampitso nanaovanay alim-bavaka indray andro zay manao alim-bavaka natsona taona zay mivavaka nanao alim-bavaka any apasika any am'le tena tany zay nahita trano nety tam'le asa tena natsona mpiara mivavaka tam'izany ndao naovantsika roto be aninona ndao fotsiny anao alim-bavaka nanao alim-bavaka atao am'izay zay tonga am'izay eo amin'ny am'ray sasany maraina eo sika le gardien reo indray ry zareo
kavahany daholo am'izay rodorodo nidina ny tohatra zay netsoka ho ale mpangalatra tsy hitatsony mafantatra hoe izy avy ny rodorodo zay sy mampionina de pasteranay kelikely zay a de lo olona atao ampigonina kelikely zay de vehivavy le intercesseur reny zay everindra rehefa maramila be be tsy niverina tsony nefa tsy hitany koa zay hoe iza tsy nijereny hoe izy reo olona lava zipo be daholo miazakazaky mody miazakazaky le atao le ohatra manenjika zazakely reny nampitahorina tsy niverina teo tsony halleloia zay ny ambona tsy fantatra reo zay andro evin'ny tomponareo miambena nefa aoko fantatrareo zao raha fantatry ny tompotrano ny fiambenana amin'ny alina izay iavian'ny mpangalatra de ho ny ambona ka tsy namelany tranony taminy izy ko miomany anareo fa am'izany ora tsy apozinareo ny avian'ny zanak'olona zava-dehibe io miambona io zava-dehibe za hitako mihitsy za hitako tsara mihitsy zany hoe taky ny ahoana zany hoe miambona ny indray ary tam'izany tsy miambona fa zay tam'izay ny asa tao ampiasana anay de manana chef zay efa ty andafy aty moa le chefinay tam'izany misy fotoana izy mijery kely atsika teto de zao ny zavatra mitranga za tam'izany a mivoakaly isan'andro tsisy fotoana ka ampitoromaso de ny zavatra atao fa efa ampiasana restory a te atory be mihitsy de misy mpiara-miasa amiko koa izy ndray efa antitra antitra zay fa izy koa maditra koa tsy matory koa de zay mirahalahy zany ao ambany fifehezan'le sefinay de le sefinay tena mandeha mivoaka foana de zay amin'io vao tonga maraina de efa te atory sahady satria ny alina tsy natory de vao tsisy client na ohatry zany a de tonga de ambony breu matory de misy client mihitra de tenenina le mpiara-miasa aminay le mpiandro varavara zany raha vao misy olona de misika kely nareo de mpambataitra zay de mba olona hivarotra atra tomobily zay tam'izany anaty showroom mangeza be ao zany de ery am breu matory de samy manana ny hevitra ny fandresay rehefa matory za manana brao mihidy fitaratra zay de idiko le fitaratra de misy ohatry ny ordinateur zay de ataoko eo amin'ny devanko a de matory eo am'izay matory ohatry zao le lehilahy mpiara-miasa aminay indray izy indray zao ny anazy fataony manao izy manana solomaso Ray-Ban contre soleil zay de anaovany iny eo amin'ny brao de izy vao miditra de iny anaovany a zay mbola eo le sefinay de efa miresadre le sady manao an'iny de eo am'izay izy mipetraka eo amin'ny sezany ka ny sezany azy misy ale ohatry fitoeran-tany de ataony eo ny tanany a de mbo de asiny gazety de asiny an'le solomaso de mamaky gazety tokoa izy rehefa mbola eo le sefo rehefa mbola tsisy client fa rehefa lasa le sefo na ohatra hoe eo ihany le sefo fa izy te atory de eo de ny ahitana azy eo matory a tsy misy atsony io gazety io ary nandray ary le gazety miroraka ohatry zao fa ny tena ahitana anazy hoe matory mivavany de tsy mihetsika de manao solomaso fotsiny a io etrehitra hoe mamaky gazety fa fantatry le sefo tsy mamaky gazety io a ohatrin'le olona litatra hoe raraky reny raraky io asolomaso ety any vakana tsy matory zay fa za am'zany vao miditra avany le sefo za matory ça va les jeunes ozy zay fa tsy fiteny ça va les jeunes hoe tsy fantatra koa hoe ava izy miditra fa ndrarakilalakivy any ka na fafana aloha satria te atory na ampimenga tam'izany ndray mana ka tokony am'izay zany ny atongavan'le sefinay tsy fantatra amin'ny firy fa mifeoany fotsiny ny anao de fa mitaitra anao de mody ohatry ny manany hoe rarakivy riny tena misy rarakivy mihitsy tena matory be tam'izany fa tena mila miampina ry havana tsy fantatra io raha fantatra roviana za tena ko anao a misy fotoana mampalahelo be misy olona fantany andro mifatapatany ny andro afatesany misy olona zay zao a vehivavy mbola tsy maty izy io de io vehivavy io a misy eo amin'ny telo volana angamba sisany raha tsy diso ahako telo volana na enim-bolana eo sisany no fotoana afatesany misy aretina mahazo anazy a cancer de efa teneny dokotera hoe 3 à 6 mois eo sisa anao ny velona de tenenina anazy mihitsy zany de mampalahelo be mieritreritra an'izany a mampalahelo fa na mampalahelo mbola fantatra tsy zao mieritreritra hoe tena mampalahelo be zany fata melony afatesany fa le olona maty tampoka anke hoe mampalahelo asa tsy mampalahelo tsy nafantatra akory tsisy mahafantatra olona matanjaka be zany
raha lahako ara-panambadiana matanjaka izany fa matory manao seize tamin'ny ariva ireny de tsy ny fotsony tamin'ny 2016 angambany matory tsy narary tsy nitarainy tsisy ninona marary fa reradreraka de natory de zay tsy ny foto etsony tsika nendray mieritreritra hoe mampalahelo be le olona 3 volana fesisany iainany 9 fesisany iainany ay mampalahelo ianao milohan'ny mahatonga ny mampalahelo le olona maty tampoka ireny mampalahelo be sy ny ary mbola tiramatotiary mbola misy omanana revana fa ny mampalahelo iny mafantatra hoe zavatra natantana izy inona manaovy ianao listany zavatra zay tianao atao manaovy ianao zavatra zay tianao atao inona aby listany zavatra tianao atao zao avy zavatra ny listeny tiany a iserehan'le zanany foana isan'andro zany sereny tena hoe mamiana an'le zanany kely de avy eo faniriny faharoa mafantatrao mampalahelo be isotro labiera le mandroatra be reny anaty limousine anaty le tômôbila lava be reny zany a le tômôbila luxe be lava be reny miaraka amin'ny olona akaiky azy rehetrarehetra hoe teny ravaviny iny anadany namany tena tiany de miditra ao anatin'io de miara misotro labiera le mandroatra be reny de falifaly zany zao anisan'ny zavatra tiany de anisan'ny zavatra tiany farany hoe mba hatratra ny fampidirana ny zanany eny amin'ny maternelle satria mbola kely le zanany zany zao ny anazy fantatra zany hoe am'izao no faty a de mampalahelo moa fa zany azy ny zavatra mba iriny hoe ataony misy gadra voaelika ho faty de am'le andro amonona anazy iny 4 an'le ampiatsindromana zavatra mahafaty anazy de zao ny zavatra atao asena miteny izy hoe inona zavatra tianao ohatra misy zavatra tianao hoanina ve misy zavatra tianao tenenina ve inona ohatry zany de zay tiany atao satria izy ho faty amin'io andro io misy miteny anao ve loka ohatry zao de misy fotoana angalana cuisinier mihitsy manao an'iny sakafo tiany iny zay commandeny eo zahako ne ifoka sigara lafo vidy be zahako a isotro an'le toka mbola tsisy ny sotro alohany ho faty de be za te ahita ny vadiko za de atao misy fotoana iomanana raha ianao zao ny tenena zany hoe andao an'ity tany ty ianao sanatria taoko sanatria afa-kerinandro inona ny ataonao inona ny ataonao betsaka amitsika ny teny hoe hiaraka amin'ny fianakaviako ahako tena amin'ny fifaliana ny havana sy tapaka ny ray aman-dreniko ny vady aman-janako zany de hitety fianakaviana de ifamela am'izay nanana alahelo tamiko ihany tsy ny olona rehetra nanana alahelo tamiko zavatra tsara daholo zany de ny mbola velona de andao atao zany famela za tena ohatry zao sy ohatry zao tsika rehetra zany teny zany ny tonga zany ny tiatsika atao misy zavatra tsy haiko aloha na mbola manan-kery reny na bavy zao ihany zao fa nitako pana zao tany Marseille nisy ohatran'izay nisy ohatran'izay fa tsy haiko tsy mbola nadikan'izay any États-Unis aloha mbola manan-kery ny fanameloana ho faty ny aty Frantsa ohatrany tsy manan-kery intsony raha tsy diso tsy pahay lalàna misy rahalahy zay teneniko anao l'olona izy tam'izany de l'olona tao amin'ny fiangonana nisy anay za tam'izany diakona de za moa zany filohan'ny diakona tam'izany de anjarako no tenen'ilay mpitarika anay le pasteur anay tam'izany hoe zahako no mandefa rehefa misy zavatra am'trano am-piangonana tam'izany de zahako mandefa SMS amin'ny olona pino rehetrarehetra zay ananako numéro na amanjatonjatony ary za mandefa SMS am'ireny de anjarako no mitenin'ny olona hoe alefan'le pasteur zany hoe ianona zao avy ny tokony anjara ohatra zao androany ianabavy aina mivavaka fanombohana ianabavy rodinina mitoriteny ianabavy fianarakoto no vavaka firenena ohatra de anjarako miantso hoe ianao nitoriteny rapitso anao manao an'izao manao asan'Andriamanitra ianao ary anana manao asan'Andriamanitra ianao ohatra zao za no mibaiko zany le patron le pasteur anay fa zahako no mampita driavatra de za ndray andro za revana hatramin'ny nalalako an'izany eo mivavaka zany manao asan'Andriamanitra ary za miantso anareo koa androany asan'Andriamanitra azo atao sangisangy tena azo atao sangisangy rehefa nividin'Andriamanitra ianao hanao asany de azo atao sangisangy za tena teneniko anareo misy fotoana marary anjarako no mitarika fotoana na anjarako no mitory teny
tsy mbola nisy andro anankiray tsy mbola nisy teo amin'ny fiainako hatramin'ny nanompoka an'Andriamanitra tsy mbola nisy andro anankiray ka voatendry ka nitenenako hoe tsy afaka ako. Tsaroako misy fotoana zay dia anao tafika masina mampiony marary mafy ao an-trano marary mafy marary be mihitsy izy. Zany efa nitondra ny olona dia anao tafika masina amin'ny fiarako nitondrana ny olona tafika masina. Zany hoe raha mijanona zany dia tsisy tafika masina. Narary be mihitsy mampionona tamin'izay. Misy olona mpiara-mivavaka ny teny mijanona fa tsy maninona. Andana izy mampionona. Za koa nazoto be andeha raha teo. Andana fa za hoe vavaka ho anao. Andana ozy izy. Andana ataovy. Za nandeha nanao asan'Andriamanitra. Vadiko narary na velako tao. Satria izao fantatro fa ny asan'Andriamanitra tao, Andriamanitra nasitrana ny vadiko. Za manao antso avy aminareo. Raha mbola misy ny fotoana ahafahanareo amin'izao tanjaka reo izao ataovina manaova zavatra ao an'Andriamanitra nareo. Araka ny toritentsika foana hoe misy zavatra ho tsarovana anatin'ny boky ny fiainanao. Za tsy mbola nisy teo amin'ny fiainako. Hoe voatendry ahako dia nandà hoe za tsy afaka. Misy fotoana marary be mihitsy. Andro sabata dia mitarika fotoana. Fa eo am-pitariana fotoana eo tsembotsemboka mitarika fotoana hoe sitrana. Misy fotoana marary. Anjarako mitoriteny fa mbola miaro tory hatramin'ny firy manomana toriteny. Satria ravana amiko ohatrany tsy haiko ny manaiky an'izany, ohatrany tsy vitako mieritreritra zany hoe za mba nitendren'Andriamanitra no asa dia tsy manao. Za koa manentana anao androany ataovy. Fa le rahalahy anankiray zay ianao mitoriteny rapitso. Za ka afaka amin'izany ry seho izy. Za zao dia any ambanivohitra dia mangiavana fa mba fianakaviana rapitso andro sabata amin'io. Za dia teny aminao fa ataovy ny zavatra rehetra rehefa amin'ny andro rehetrarehetra. Fa ny sabata amasino fa Jehovah nanamasina. Fa tena tafatsofoka anatinao hitanao zany hoe tsisy ninanao an'io andro sabata io zany. Fa ny rahalahy tena lasa izy. Zaho izy andeha misy fetim-pianakaviana andeha izy lo olona amin'io. Za dia akony. Tsaroko mihitsy ravana tamin'izay fotoana izay. Nazary tamin'izay tena ohatrany hoe nibebaka hoe Jesosy tsy mety zany ataoko izany satria miteny olon-dehibe za. Fa za ravana niteny izy sady efa lo olona no izy na amin'ny taona zokiko be amin'ny ara-panahy tena zokiko. Fa za ravana niteny taminazy voay ho rahalahy zany be ho satria za tena hatramin'ny nafantarako an'izany hoe andro sabata andro masina zany dia tena tsisy nina natakalako an'io ravana manana. Zao no tenenina. Tsy afaka hozy izy. Misy fivorim-pianakaviana zava-dehibe no dinihana. Mizara lova sy ny sisa za ray aman-dreny eo. Sao dia mba tsy mety ho azany. Tsy aloha hoe ho amba mivavaka fa ansady anjaranao ingeo manao asa rapitso. Somary olo hafa aloha za rahalahy fa ohatrany tsy afaka. Dia ohatrany tena letika atao boky izay zavatra izay. Za hoe ay ve misy zany satria za tsy nampianarina an'izany. Isaorako ny pasterana isy mampionona raha mihaino hoe toy izy amin'izao fotoana izao. Nampianatra anay nitandrina an'izany andro sabata izany. Dia tsy nanao izy. Zao ry havana malala. Le toriteny vita ny apitso. Vao tsy afaka izy raha tsy diso ary atao zahako mihitsy ary mitendren'le pasterana toriteny teo amin'ny toerany tamin'izay raha tsy diso sabata ariva. Misy toriteny-droa mantsy rehefa sabata tamin'izany. Hatramin'izao moa zao ry havana malala. Elaela kely aho manerinandro tao aorianan'iny dia tratra ny orana izy teny an-dalana. Avo be mihitsy ny orana. Dia rehefa avo be mihitsy ny orana dia tratra ny orana teny an-dalana izy dia narary. Dia ohatrany tratra ny tazo mahery be izay. Dia nanomboka teo narary dia ohatrany tsy tafatsangana eo ambony dia marary. Rehefa anterina koa moa efa eo narary. Dia indray andro amin'izay izao ny teneniny namangy anazy tany izay. Tsaroany ry havana le za nge mahatonga anahako mitenenareo fa io anatranatra io ataovy io. Nazokinao ary anaro raha ao amin'ny asa isan-kasan'Andriamanitra. Fa eo izy mety amin'ny metsiny anao ianao zandriny kely io ve fa fanamasina mety hamangy azy ary raha ianao no ilahan'Andriamanitra eo mihaona aminy aza misalasala ianao miteny ny olona. Za ry havana tsy mba misalasala izany mananatra anareo raha misy azoko atao. Ary za koa mandray anatra. Ndrao adinina anahako. Fa tadidiny ry havana le teny dia zao ny zavatra nampalahelo. Narary. Taoriana izay izy mbola tsy dia salama koa dia te hanonitra an'ilay asan'Andriamanitra. Te hanonitra. Dia izy ilay mbola ilay marary dia rehefa tamin'izay mandeha mitoriteny eny amin'ny radio miakatra eny Andohalo dia izy tsy miakatra eny. Miakatra eny anaty rofo izy tsy miakatra eny fa
anaty trano le pasterna izy manao mise en boîte tamin'izany enregistrena zany le toriteny zay vao alefany amin'ny radio fa ho anay matanjaka zay tonga de mandeha sur place eny zao ny zavatra nitranga hitanao mihitsy izy hoe tsy mandeha amin'ny laoniny le toriteny tsy le toriteny tsony ny zavatra ataony fa matahotra sao tsy havita asan'Andriamanitra de miezaka fotsiny a manao te hanonitra n'lay zavatra tsy natao te amin'ny toriteny de hitanao olona ohatrany hoe olona tsy de mbola vorosaina akory de mitoriteny zavatra tsisy mandeha amin'ny laoniny le toriteny tena lahelo resaka izy le pasteur izy manao toriteny nefa ohatrany matahotra fotsiny izy hoe ohatrany nanenina fotsiny izy hoe tsy nanao asan'Andriamanitra tamin'iny fa mampalahelo kama ny volana vitsivitsy ny omby be le aretiny de tsy de maty izy io zary tiako tenenina hitanao le fotoana faran'lay izy le tokony toriteny iny teo izy ny tokony afaka ny toriteny farany taorin'izay izy tsy nitoriteny tao am-piangonana satria izy ary tsy salama io zary tiako tenenina raha fantatrao fa ho avy Jesosy rapitso de misy zavatra be dia be ho ataonao androany sa tsy zany raha fantatrao hoe amin'ny herin'ny androany Jesosy ho avy de zao hozy izy ianao hoe zao avy ny ataoko esoriko daholo aloha izay rehetrarehetra mbola tsy mety de raha ohatra misy zavatra tokony honerako de honerako zahay azakazaka be hanao asan'Andriamanitra satria fantatritsika za ravana za ny fotoana angalany Jesosy anarany mbola tsy tonga izy mety ampanaovana zao fandaran'izao ny alainy sambatra io ampitoriny amin'ny maty riavana misy fifaliana ohatr'izany ao amin'ny sabatra tena ao anatin'ny tsara iny tsika nanana ny maty le fofaty alleloia sambatra zao riavana malala eto iale teny ao ambadika ao de zao iza moa ny mpanompo mahatoky amin'ny tsy manantsaina ozy izy andiny fa dimy efapolo izay nitendren'ny tompony feny mpanompony mba hame azy hanina amin'ny fotoana sambatra zany mpanompo zany raha avy ny tompony ka ahita azy manao izany lazaiko aminareo marina tokoa ho tendreny ho mpanampaka ny fananany rehetra izy fa raha manao anakapoza mpanompo ratsy fana zany hoe maritrela ny tompoko ka de mikapoka amin'ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamy de ho avy ny tompony zany mpanompo zany amin'ny andro zay tsy ampoziny sy amin'ny ora zay tsy fantany de ho tapahany roa izy ka omeny anjarany amin'ny mpitsehatsara velatsy any misy fitoamanina sy fikitroan'ivy eto zany de misy ohatra tenenin' Jesosy misy olona zany manana mpanompo de zao nitendreny olo io ame sakafo ny mpanompony fa izy tsy ho eo de lasa aloha le tompony andeha de rehefa lasa le tompony andeha de zao ny zavatra nitranga le mpanompo io na eo na tsy eo le mpanompony de zavatra ray sotra ny ataony ohatrany le zanak'aendriny tantarantsika maly zavatra ataony de zao ny ataony sambatra zany mpanompo zany ozy izy raha avy ny tompony ka ahita azy manao an'izany zany hoe manao an'le asa lazaiko aminareo marina tokoa ho tendreny ho mpanapaka amin'ny fananany rehetra izy alleloia misy tao amin'ny asanay misy tamin'ny voaniditra tao za tsy mahafantatra ninina misy fotoana misolosolo misy mpiasa vavao misy mpiasa hoe miasa kely de tsy eo de miasa kely de tsy eo de solona olona hafa de miesaka foana manontany teny ahoana ary zany tsy mahatamana ny olona ary ve ty azy ty nefa le asa to asa tsara sy mahafinaritra azy ary tamana be tamin'izy ahoana ary tena andro nisy rahalahy zay voaniditra ny asa tao izy de zao ny zavatra ny teneniny misy asa atao zany de io asanao hoe tokony ataonao tsara ary tsika de zany ny asanao ataovy tsara ny patron anao manome anao karamaradalàna ataovy tsara ny asanao ataovy fantatry ny olona fa kristianina ianao ataovy fantatry ny olona fa olona azokisana ianao za manao ny asako tsara ataoko na misy fotoana mandalo hoe sefinay zay taloha misy zany milalolalo sy mijerijery zavatra fa amin'ny ordinateur fa mandalo any le patron ay mody mandray telefona de mody miantso client allo le tomobile anao zao izy nareo ohatra zao volasa ndray de fa mamaky gazety fa zao za tsy ohatra zany za zao mpivavaka za tsy pe tsara velatsy
io ny asa tokony ataoko na misy mijery ataoko io na tsisy mijery ataoko fa le rahalahy anankiray to de niteny izy de manao hitany hoe vilabila mavreny atao ataosika otrofony tsisy mahitsany sady mijerijery olona manodina de ataoko otrofony tsisy mahitsany io oaka na misy mahita na tsisy mahita tsy atao zany any ataoko otrofa zany hitantsika eo de ataony ratsy be le asa ry havana fa ny ana ataoko tsara varina ny apity tsy toetsony zany olona zany fantatra hoe nahoana tena nafantarako misy caméra be deabe ao fiasananay misy caméra be deabe ny ao ampiasananay ry havana malala io caméra io mijery zay ataonao ny patron anay ny brown any kay mahita ary zany no mahatonga andreny olona reny zay eo misy fotoana maharitra ny sasany fa misy fotoana tonga androany de miala rapitso tonga herinandro satria tsy mandalo le sefo de mahatoky tena tsisy mahita de atao ratsy ny asa fa tandremo misy caméra eny amin'ny manodidina tato mbola tsy nisy caméra ary mahatoky tena ny olona mahatoky tena ry havana ny olona de afaka miteny ny olona manao hoe tsy eo izy fa ny anankiray zao ny nataony mananao anakapo satria le tompony zany lasa tsy fantatra rovina ny iverina indra fantatra hoe am'izao ny iverina tadidiko aza tamin'ny taona 2099 ivadika 2000 betsaka iry havana na tany an-tanàn-dehibe betsaka ny olona efa nidy aman-drano hoe ho avy Jesosy tonga ny farandro efa mivadiko 2000 amby 12 hoe izy nareo mba neno an'izany réveillon 1999 be deabe ny olona masina betsaka za de neniko anao tsy sansorotoka tamin'io tsy sansorotoka tamin'ny réveillon 1999 reny tsy sansorotoka mbola minuit za mbola tsy mamo ary tsy mivoakalina tamin'io mahatsiaro an'izany daholo ny fianakaviako sy namako akady vato réveillon tamin'ny 1999 tsy nivoakalina teo an-tanàna tsy nisorotoka fampiaraba tamin'ny olona ara-dalàna za koa mba nino fa ho avy Jesosy tonga ny farany amin'ny de musique je resaka an'izany daholo nge ny olona efa mivadika roa io vita tsy nisorotokako tany amin'ny badibadika tany tena nanamazy tena ony sa nisy olona tamin'ireny efa mivarotany daholo ny fananany talohan'ny réveillon misy menakavy kely ny tao anaty trano tany mba mivohatra tena nisy zany zavatra teneniko zany io zao anabavy andolina tena natadina tamin'ny taona 2000 zany tena mitaitaina ny olona sady faly ihany mitaitaina zany hoe tsy sansorotoka tamin'iny izy sitranay mba tonga Jesosy de mba gaga ny olona tamin'ny telo maraina tany vao sansorotoka ohatrany tsy tonga izy de tany avao nanofokofoka satria tsy tonga tamin'ny 12 izy fa raha fantatra fa ho avy Jesosy masina be tsisy oatra tsika reto daholo tsisy intsondry izy zany mitsoka tany Antsirabe zany izy le tsoka tany Antsirabe teo Marizao tsoka tany Antsirabe tam'izay aralaga zao tsy tranizy tena nahoatra daholo zany ny zavatra isanka raha fantatra ny avin'ny tompo zany vonjy daholo tsika raha fantatra ireo vinna izy ny ho avy ravana za de tena androany io tompo io io tompo lasa io Jesosy io misy ondriko very ny efitrano izy Jesosy am'le iriny Petera motiava ianao intelo Jesosy nantany eny tianao le Simona Petera motiava ianao eny tianao ry Petera tiava ianao Jesosy ianao malala fa tianao ina ny atin'le fanontaniana fahano ara ny ondriko zava-dehibe amin'i Jesosy ny famahanana ny ondry ry pastera sika rehetrarehetra mpanompon'Andriamanitra tsy fantatritsika ro viana izy no avy fa le samaritana tsara fanahy de ny teny fa io olona maratra io tsaboy karakanao fa rehefa miverina de onerako zay laninao inona avy ny zavatra lanitsika manao asa fitoriana ohatr'izao andaontsika tsy hanao hoe efa iny akaiky iny hitan'i Jesosy de hoe noho ny fahitan'i Jesosy atsika ny anaovantsika an'izao andao ataotsika volo ohatriny na ny lany
andao lanina tsy maninona fotoana takiny ahoana ny lany andao lanina fa tsy maninona hery takiny ahoana ny lany rehefa mbola misy hery olanina ry avana andao lanina amin'ny fanimpotsika an'Andriamanitra. Halleloia. Faratratra an' Jesosy eo mpamohanana ny ondry isika to manapaka ny any an-danitra any tsika ry avana tsy fantatra nefa iroviana mety raha alina ve tsy fantatro mety afaka 50 taona tsy fantatro fa ny tsy fahafantarantsika an'izay mihitsy no andao iazakazahantsika foana. Misy olona mieritreritra ary zahako dia anisan'ny olona tena micontre an'ity zavatra anankiray be dia be ny olona mametsy ny olona mitory teny ohatroatra anazy ao ilay miteny foana hoe ho avy Jesosy dia ozy ny olona aza manan-kirotana saim-bahoaka aza ampitahorina ny olona fa ny ary avana laoko mbola mampitahotra ny olona dia matahotra ny olona dia miomana ny olona toy izay za hiteny manao hoe zany Jesosy ho avy zany mbola afaka 50 taona inona ny nefehan'ity zavatra ity inona ny vokatry ny teneninanao hoe afaka 50 taona Jesosy no avy any ho any zao tsy maintsy teneninao mbola elaela zany fa alalo lamindamina ihany tsika amin'ity fivavahana ity rahalarato fa za miteny anao tsisy nanome antsika anio rovina io na rovina ataovy tahaka ny ho avy rapitso Jesosy ataovy tahaka ny ho avy amin'ity alina ty Jesosy inona ny azonao atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra inona ny azonao atao fa raha tratrany eo ampanaovana ny asany mihitsy ianao eo mpamanana ny ondriny tena tonga dia manapaka ianao any an-danitra any voavonjy ianao fa zao raha sanatry raha misy manao anakapo zany mpanompo zany ratsy fanahy zany izy ka manao hoe mahatrela ny tompoko ka dia mikapoka amin'ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpinampo mieritreritinareo mpanompon'Andriamanitra tsy atao fa tsy mikapokapiany ireo avoaizy any avoaizy any avoainy any am-paosy aiza daholo ampanantenana foana ny olona hoe anakarena dia alaina daholo foana ny any aminy alina daholo foana ny any aminy sakrifisy isan'andro isaka misy fotoam-bavaka dia asiana manao sakrifisy ny olona misy olona 5 taona manao sakrifisy amina fiangonana iray tsy mety nanakarena misy zany elisa foana le manano tena koba kely ameo eran'ny tanana aiza ty daholo aiza misy fotoana ngery avana nitoriana an'ireny misy fotoana ty nitoriana an'ireny fa tsy satsabantana isaka lahadina isaky ny tsy fantatry ny fotoana ivavahana dia teneninao foana ny olona aiza le koba kely eran-tana eto aty zany angery avana ny tenenin'ny ten'Andriamanitra mikapoka mpinonareo raha voazay indray ataovy ny ampahafolo-karena re olona ataovy mifanatitra re olona fa aza dia vatra pikapoka pino koa tsika ary pastera faratratra an' Jesosy amin'io nareo za tena mitena anareo fa ho sahirana nareo tsy manohatra an'izany ny tenako hoe aza manohana asan'Andriamanitra toany ny asan'Andriamanitra fa ny mikapoka Paoly ngery avana tena ny teny mihitsy aza mamaky tratra aza mifamaky tratra Paoly neky anaovan'olona zavatra be foana isaky ny tonga fa Paoly tena karikarima ihany Alleloia toany pastera izy tsy miasa plein temps dia toany izy mba hampandroso ny asan'Andriamanitra fa i pastera kosa aza dia isaky ny mihetsika isaky ny fotoam-bavaka dia ny omeo aiza miampozina kely mihitsy raha vao tsy manome ny olona somary hozonina akolaka kely nareo tsy sokatra zany ny fiainareo le avana any mantsy ny tena be dia be amin'izao fotoana izao io le izy kapoka amin'ny mpanompo sasany namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimano mihinana sy misotro misy tsy mahalala maty amin'ny mihinana sy misotro io ny olona masy mieritreritra misotro toka ihany ny fahotana fa tandremo ry havana fa raha io kibo no lasa Andriamanitra kelinao ny meo hoano sakafo nisotro tandremo ianao fa raha zany tratran'i Jesosy amin'io dia manjary lasa sahirana be tsy hoe fampitahorana zany fa rehefa tsy fampitahorana zany dia andaoko antsika amboatra ny fomba fandeha. Halleloia. Jesosy tonga na isika miala eto Jesosy mety mbola afaka 50 taona vao tonga fa ianao tsy fantatra rovina ny ala eto za tsy fantatra rovina ny ala eto ny zavatra ataoko dia tsotra za iambina ary fanako foana ny ondry. Halleloia. Raha mbola velona koa ny haiko mbola men'Andriamanitra nio fofinaina mahavelona io mba afaka miteny na ho tohana mampiona vato ariana ary ahako mbola hitory teny eto aminareo eto ahako
efa mety ratsy be ny tarehako ohatra tsy fantatro zay mahazo ataoko audio io raha mbola afaka miteny de atao fa za mifanariko de mba hotratrany Jesosy ihany koa eo ampamahanana ny vondrony de sambatra be mihitsy tsy fantatritsika ny hoavy tsy fantatritsika ny fiavin'ny tompontsika andaotsika iomana de andaotsika tena hivavaka de andaotsika nomana ny mandrakizay atsika de ataotsika iambina andaotsika iambina fa naniorana ny fotoana tsy fantatritsika fa ny azotsika atao de ny miomana amin'ny olona efa miomana na roviana na roviana na roviana na roviana miandro train ianao efa eo am'ke ianao miaraka amin'ny valizinao na tonga 2 minitra mialoha iny na 2 minitra aoriana ianao efa vonona foana fa raha miandry ianao hoe zay vao miazakazaka makeo am'ke efa mety tsy ola am'le lasy fa tsy le tsy ho tonga ka satria de mahereza isika rehetrarehetra ho tain'Andriamanitra isika rehetrarehetra za matoko fa voarainao zay tenin'Andriamanitra zay de ny tanin'Andriamanitra ny kasika antsika metraka an'izany anatin'ny fotsika rehetrarehetra vonona ve ianao fa ao ambonimbony ao amin'ny 150 am'le matio teo misy teny manao hoe am'zany misy roa lahy ao antsa ny ray ho raisina ny ray ho avela ary misy roa vavy manodina fikisoam-bary ny ray ho raisina ny ray ho avela amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra manaraka eto efa homanina isan'andro anao fa ho avy Jesosy ialao am'izay fitondran-tena ratsy rehetrarehetra fa efa tena ho avy Jesosy fa zao efa ho avy izy isika tsy za rery isika rehetrarehetra efa vonona misaotra anao na hatrany hatramin'ny farany eno iritsika de hivavaka tsika rehefa eo de hamarina ny fotoana aza dimy farapitso ny fotoam-bavaka tsika amonoka am'ray ora sasany rehefa eo mbola netana am'izay fandoroantsika ifampahely amy tirity hoe ho avy Jesosy halleluja halleluja hoafainganao ary eto amiko ny famaliko mba maliko ny olona rehetra araky ny asany izao no alfasionita ny fiantohana sy fiafarana halleluja amen Jesosy iseho eny an-danitra ambony halleluja aiza pisiny anao zao mbola misy azonao amboary le amboary halleluja amen Jesosy ary am'zany hoavy ny amamananitra ary ny firehetra ahita azy na zana ianao ahitan'izany hitany sy lanitra amlevo nanana manesan'Andriamanitra na tsy nanao ahita azy fa tsy maintsy ho tanteraka ary tsy maintsy ho avy iseho eny an-danitra ambony tonga Jesosy tena misy raisina am'zany ary misy ho tavela fa tsy amitsika ny eny tavela eto mivavaka ao anao milavitsika rehetrarehetra aiza
jesosy zany miteny zany kaiky aiza isika fatombotra ny hoe sotra jesosy efa niomana venao isan'andro tsika miomana eto ry havana nampisaraka atsika amen raha vao ny tenene fitia jesosy efa vonona nge za efa eto a jesosy miandry foana za jesosy hatramin'izay amen atoro ny fonao sotra jesosy raha izay jesosy mamanao Hallelujah. Hallelujah. Zao ny fifalitsika amin'izany fotoana zany. Hallelujah. Amen Jesosy. Zany Jesosy ny fandiriana zany. Jesosy androany tena hiteny manao hoe aza velanao tavela eto zay Jesosy. Halleluja. Aza velanao tavela eto zay Jesosy fa tena mijaly mijaly. Alao Jesosy alao zay tena diakatra. Inona ny asanao tokony ataonay Jesosy? Fataonay zany. Aiza reo ondrinao, reo mpanomponao fanana. Tsy fantatra hoe rovinao ny mavy. Fa rehefa azo Jesosy irao mijery an'izao fandarana zao Jesosy eto ny sehatra nananay eto. Dia eto izay ny amana. Fandrinay dia ho tratranao eto ampamana Jesosy. Halleluja. Dia terizo tsirairay avy. Terizo ny efa mpitoro teny eto amin'izao fandarana zao. Terizo ireo mpandray anjara. Terizo ireo mpijery Jesosy. Tsy fantatray. Tsisy mahafantatra. Roviny ianao no avy. Fa ny zavatra fantatray dia zao efa kaiky ianao. Ary halleluja. Zay iomana Jesosy. Iomana isan'andro.
ary ampiomana isan'andro. Halleloia. Aza velanao ho variana izay, aza velanao ho variana fotoana zao Jesosy. Impanjinanay mihitsy azany hoe raha ho avy tokoa moa ianao raha mitialina ity na rapitso na rafakapitso ary raha mbola tonga ianao raha mialy ity zahay dia ho aiza izay. Tsisy tompony ampitso Jesosy. Tsy fantatra mihitsy ny fiainanay ity hoe roviny zay mbola hatreto, mbola hatramin'ny roviny zay ny eto, fa ny zavatra fantatra dia zay anomana Jesosy. Da naro manomana zay rehetrarehetra reto, aza venana variana fa mandalo zao fiainana zao, fa manao ny sitraponao maritra mandrak'izay Jesosy. Zao tontolo zao sy ny filàna zany mandalo zany, fa zay anao sitraponao Jesosy. Nizaniza mpanaraka an'izao fandarana zao da ataovy mifindra ao anatiny koa Jesosy zany etaeta hoe tsy ny anaraka foana ihany na ny anaraka tsy indraindray, fa zany hiditra lalan'ny fanomponao zany mihitsy Jesosy. Zay vonona da io foana ny connexion anay, connexion ihany ange Jesosy dia ampy anay afahany toy zay tsy hangataka zavatra be dia be aminao. Fantatray ankehitriny fitaovana sy connexion dia afahanay mitory ny filazantsaranao. Ahoan'izay ny hangataka inona vo afaky ny hanompo anao, ahoan'izay no andeha hiteny aminao hoe meo an'izao vo afaky ny hanompo anao. Tsy Jesosy mety zao ny hitondranao anay vonona zay, fa hosory izay, hosory fa ny hosotra ny afahanay mandroso. Sotra Jesosy. Zaho afaka ho an'reto olona efa mpanaraka eto reto, zay vao tonga androany nanaraka Jesosy, tehirizo ireo, aza velanao ireo, fa tantanao amin'ny tanam-pahasoavanao, misandronao mahery dia mba ifampitantana izay ho any amin'izany lanitra soa. Halleloia. Sotra Jesosy. Ny tananao mahery any kasika tsirairay avy, ny tananao mahery any hitondra tsirairay avy, dia meo anay hafanapo afahanay manao ny asanao na roviana fotoanao anay dia eo foana zay, takany ianao ilaina dia eo foana Jesosy, dia zay eo foana foana ho voninahitra ny Jesosy mana. Farinalana ary zay ary hosory lalandava ninona mety fahavalo eo anoloanay, ny zavatra efa fantatra dia tsotra tsy mahajanona eo anoloanay reny, tsy mahajanona eo anoloany fanatrehanao reny, ka misaotra Jesosy voninahitra ho anao. Izany tena fitetsy dia ianao miarana zany mba amboavy teny ampon'ny olona zavelana voatsaingo ny devoly sy ny satana ny vorona mpiaza Jesosy fa ho tahinao any Jesosy izany teny izany dia amosy toeny tsy manam-pataperana ho amin'ny olona tsirairay avy. Sotra Jesosy voninahitra ny ho anao Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena fotoana zao ampandrotsika ny anabavintsika Rodinina avy any Koety, izy ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo anabavy Rodinina. Ny tompo daholo atao ambonitsika tsirairay avy amin'izao alina zao dia mbola hiara hivavaka tsika hamarana izao fotoana izao. Tompo ray masina tsara indrindra mbola faly misaotra anao izay Jesosy malala satria mbola nitantanina narovanao izay nandritra ny tontolo andro iny, ka mbola afaka amin'izao ny tenina zao, ka mbola velonaina amin'izao fotoana izao izay Jesosy malala tsy afaka tsy ny fisaorana ho anazy zahay satria lehibe indrindra ny fitiavanao anay, lehibe indrindra ny fimondram-ponao izay asehinao aminay tsirairay avy reto Jesosy malala raha mbola manana fofinaina izay amin'izao fotoana izao. Ankehitriny tompo nandritra n'izany tontolo andro izany Jesosy malala dia mety maro zavatra izay tsy araka ny sitraponao izay nataonay reto Jesosy malala izay tenenin'ny vavanay Andriamanitra tompo dia mangataka aminao izay tompo mbola hamela hely koa anay, hamindra fo aminay tsirairay avy na Jesosy amin'izao fotoana izao, ka raiso Jesosy aoka ianao hamindra fo eo aminazy. Ary ankehitriny zahay tompo dia hanapetraka ny ho an'ny Madagasikara anay satria ianao Andriamanitra izay ilay matoky, ianao Andriamanitra izay mpanome soa, mpanome
amitrana izany ny olona rehetra Madagasikara ny amin'ny firenena izany po. Amin'izao fotoana zao sy afaran'izao dia zavatra izay angatahika amina po. Midina amin'ny firenenanay an'Andriamanitra mba hampioany fo tsirairay aby amin'izao fotoana izao Jesosy malalao. Mba hanatoanao anao teninao izay fanateny Jesosy malalao. Manira miamby amin'izao fotoana izao miomagna satria efa ho avy ianao. Efa ho tonga handravona izao tontolo izao Jesosy malalao. Raha tsy miomagna izahay Jesosy malalao dia hoaiza no izay alehan'ny olona rehetra tompo dia ho very ary tsy hita fiainana mandrakizay izany. Dia angatahika amina hitsiko am-pony tsirairay avy. Engane tompo amin'izao fotoana izao dia misy ny olona izay manatona anao Andriamanitra mibeboka manolotra ny tenany fony eo am-pelantanana Jesosy mba havovonjy izany ny tena izany. Aza vola hieritreritra amin'ity tany izay ianay ity satria ity tany izay ianay izao Jesosy malalao tsy ahitana fiadanana, tsy ahitana fifaliana. Tompo andalo ihany izahay eto an-tany Jesosy malalao hangatahika amina tompo ireo vahoaka re Jesosy mba hiala amin'ny faratsy rehetra, mba hiala amin'ny raha misy amin'izao Jesosy malalao na dia mpangalatra izy na mpisotro toaka izy na mijery hoe fa manan-karena izy tompo dia tsy ho ao am-pony Jesosy malalao. Zava-poana izany rehetra izany, zava-poana eto an-tany Andriamanitra dia tianay Jesosy mba havavonjy izy ireo. Dia angatahika aminao koa Jesosy malalao izay tsy salama amin'izao tompo mba hitotika eo aminao izy Jesosy malalao dia mba hatsapa hoe na dia tsy mangataka aja izy Jesosy malalao kanefa efa fantatrao dia hahazo fahasalamana ianao ilay mpanasitrana izay manomeo izay mahagaga lehibe izay ataona tompo mba hanatona anao izy ary magnaolana amin'izao Jesosy malalao mba hitotika eo aminao koa izy mba hanolotra ny tenany hanafika ianao ilay tsy misy izay zavatra izay tsy hainao atao Jesosy malalao engane mba hanatona anao izy hasapanao mandrakariva tompo izany vafoka izay Jesosy malalao iriko angatahika aminao ny firenenanay mba hamirapiratra eo aminao ary mba handova izany harena izay ominao izany Jesosy malalao mba hazo izany fiainam-po sy fiainana mandrakizay izany fahasambarana izany Jesosy malalao izay vava petriko ampelantananao ireva ho anazy ny teninao Jesosy malalao engane tompo mba tsy hisy ampanadino izany tena azy mba fafika eo aminao Andriamanitra ary tena hanolotra ny tena amin'izao fotoana ora faran'izao Jesosy malalao ary ianao koa homba ny tsirairay avy amin'izao alina izao aoka ianao tompo hijery azy manokana ny anjelina masina itoby ho anay tsirairay avy izany tompo hapetraka ampelantanana izao vava zao na dia misy zavatra izay tsy voatonga Jesosy kanefa mahasoa tsirairay avy dia mangataka amina tompo anatanteraka amin'izay zavatra izany misaotra eo misaotra tompo halleluia amen. Alleluia. Misaotra betsaka ny anabavy rodiny tsika tao anatin'izay. Za koa misaotra anao naharitra ninao hatramin'ny farany teto dia raha mbola tsy tonga amin'ny ran'anitra Jesosy dia eo netindrentsika rapitso. Rapitsika tsy misy zao fandarana vavaka fiaviana zao amin'ny alina fa satria ny tontolo androntsika rapitso dia ao anaty fitandremana sabaty tsika rapitso manomboka amin'ny folo sasany ny commencement iarahantsika atao amin'ny groupe mazoto rehetrarehetra afaka mandefa impiambo dia manaraka commencement miaraka aminay anao mba handramoka izao zany hoe ohatrany ahoana iny zany atao hoe commencement aotsika ny manafana ny fotsika eritreretintsika ny fotoam-bavaka manomboka amin'ny ray ora sasany kosa ny fotoam-bavaka irahana amin'ny besin'ny maro eto live-tsika manomboka amin'ny ray ora sasany miaraka amin'ny mampionina dia orin'izay mitoroteny dia ny arivontsika mbola ao anatin'ny groupe mbola afaka miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra famelohan'izay manomboka amin'ny 7 ora dia ny fandarana izay irahantsika rehetrarehetra miaraka amin'ny rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo rahalahy Jonathan tonga antsika anatin'ny commencement akira dia rahalahy Tojo amidina ny toroteny nandritra ny herinandro ka raha nisy tsy hainonao tamin'ny herinandro ity dia rapitso fotoana ahafahanao mihaino an'izany tsy hanentana gamalela aloha za alao amin'ny herinandro itsika manentana an'izany fa hifantoka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra aloha tsika dia samita ain'Andriamanitra faly be niaraka taminao reto ary laha tsy tetinao reto nangingina teto zay samita ain'Andriamanitra rapitso tsika miona dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany tahiny Jesosy daholo halleluia amen.
tsy adino ny 3w.andramokaizaho.com raha meno no zapeo akina teo anao mandeha andro aman'alina misy ny toriteny isaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina ray amin'ny efatra amin'ny folo ralina tainy sosy daholo a alleluia amen